manery androantsika zaranteniny amin'ny hoe evero lalanareo zaranteny tamin'ny hoe dinio tenanareo toy samy finoana ve nareo ka tsy zava-dehibe fa io finoana io hotahitin'Andriamanitra rehefa ho avy izy any amin'irao lanitra finoana an' Jesosy Kristy tsy finoana antoko-pinoana akory antoko-pivavahana fa finoana an' Jesosy Kristy hoe raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana eto ambony tany ve izy ahita finoana ve izy finoana an' Jesosy matoa Jesosy nametraka izay fantaniany zay ka tena eny izy ary efa mijery zay ma éternel azy ray no manak'izay fantany zavatra rehetra satria izy tsy ao anatin'ny fotoana tsy ao anatin'ny fotoana tsy ty hoe 24 heures sur 24 tsy ao anatin'ny hoe calendrier izy ivelan'ny fotoana mihitsy éternel izy ary eo ampelantanany zavatra rehetrarehetra ary hitany fa meratsy zao kenany zao meratsy ary mety tsy amin'ny finoana tsoa ny olona fa fahitana amin'ny zavatra maikamaika amin'ny zavatra tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra azay mahatonga Jesosy ny tena nanontany mihitsy ary nanontany tena hoe raha ho avy ny zanak'olona hoa hita finoana ety ambony tany fa izy fa finoana no mahavonjy finoana ihany no mahavonjy finoana no mahavonjy ary raha tsy amin'ny finoana lazany amin'ny Hébreu toko faharoa ambin'ny folo dia tsy misy toko faha 1 ambin'ny folo dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra tena hoe mino an' Jesosy mitoetra ho an' Jesosy azay ny tena zava-dehibe mino an' Jesosy finoana mitazika zavatra be da be azika zavatra be da be ny finoana ny olona rehefa antanina rehefa miteny hoe mino dia samy mahay miteny daholo eto avavy hoe mino fa tsy ampy zay hoe mino miteny eto avavy zay fa ny finoana mitarika ino mitarika ina ny finoana mitarika asa dia mitarika asa manao ino hoe mitarika fankatoavana zay ny finoana raha toa ianao mino dia mila miditra ao anatin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra zay fa raha toa tsy misy fankatoavana ao aminao dia tsy mino ianao zay ary zay tena tiany tompo apetraka amintsika androany hoe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fankatoavana ny tenin'Andriamanitra hafa ny mahalala ny tenin'Andriamanitra dia hafa ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra mety misy mahalala tenin'Andriamanitra sy fitsipik'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra atao hoe raha article izy dia efa mahalala 1000 article fa firy amin'ireo no ankatoavana fa mety misy tsy mahalala ny 1000 article fa ray na roa fantany fa ny anankiroa tena ankatoavana manao ny sitrapon'Andriamanitra izy dia zay tena tiana apetraka amintsika hoe ny teny rehetra zay nafafy hatramin'izay ka hatramin'izao teraka finoana ve dikan'izay rehefa mantany hoe teraka finoana ve nankatoavana ve fa rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy tompo sika eo adininy tsika ny ampeny rehetra zay niraisana ho adinitsika ampeny rehetra zay niraisana ary zavatra tadiavin'ny tompo a dia ny fankatoavana mantany Jesosy amiko sy aminao andro ahy manatsaina sy endry ve ianao sa adala mantany ny fanamasina mantany Jesosy tompo amintsika tsirairay avy amiko manatsaina sy endry ve aho sa adala ve aho fa eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan' Jesosy Kristy tompo dia misy sokajin'olona anankiroa na kristianina azy ny ray manatsaina sy endry dia ny ray tsy manatsaina fa adala aiza ho aiza ny misy aiza ho aiza misy atsika tsirairay avy raisika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Lioka toko 9 andininy fa 7. Lioka toko 9 andininy fa 7. Lioka toko 9 andininy fa 7. Ary nahoany ianareo no miantso ahy hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko izay rehetra manatona
sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Misy dingana telo nolazainy Jesosy eo. Izay rehetra manatona sy mandre ny teniko ka mankatoa azy. Manatona, mandre, mankatoa. Aiza ho aiza ianao? Le manatona, le mandre. Raha manatona sy mandre, mbola tsy izy zay. Fa manatona sy mandre ary mankatoa. Beta be nge ny manatona e. Fa rehefa manatona rehefa avy eo sady mandre, tsy mitohy amin'le fahatelo. Tsy mitohy amin'le fahatelo. Ady apetraka ny tompo amintsika mihitsy ity teny ity androany hoe izay rehetra manatona sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy. Ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay manao trano tambonin'ny tany. Indray tambonin'ny vatolampy, indray tambonin'ny tany. Fa tsy nisy fanorenana. Dia namely azy mafy ny rika. Ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy. Ary loza ny naharavana izany trano izany. Tena androany fanamasina tena te hitarika amintsika mihitsy hoe aiza ho aiza sika ny amin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra. Aiza ho aiza sika ny amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Fa efa haitsika loatra, efa diso fantatsika loatra ny Matthieu 7:1-20 hoe tsy izay rehetrarehetra manao amiko tompoko no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa iza no miditra ny fanjakan'Andriamanitra? Izay manao ny sitrapony iray. Izay manao ny sitrapony iray ihany miditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy izay manao tompoko. Aiza ho aiza ahako amin'ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny misy aho. Fa raha io fanoharana lazainy Jesosy io ao amin'ny Matthieu moa izy le lazainy hoe lehilahy manan-tsaina izay nanorina ny trano tambonin'ny vatolampy, fa ny anankiray lehilahy adala. Tovy ihany le Matthieu 7 sy ny Luka 9. Fa amin'le Matthieu izy dia nilazay mihitsy hoe lehilahy manan-tsaina ny anankiray ary lehilahy adala ny anankiray. Beta be ny teny efa nomeny Jesosy ahy. Beta be ny teny efa nomeny Jesosy antsika tsirairay avy. Aiza ho aiza ny fampiarantsika azy. Aiza ho aiza ny fankatoavantsika azy. Misy olona anankiray nanatona an' Jesosy iray andro. Dia nanontany amin'i Jesosy hoe inona ny tena didy lehibe. Dia rehefa nanontany izy dia nilaza teo ilay olona. Tena hoe nanambara tsara mihitsy izay zavatra nilazainy. Dia hoy Jesosy mantsy an'ilay olona avy eo hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Marina ny zavatra niteneny, marina daholo mihitsy 20/20. Fa hoy Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dikan'izay hoe tsy lavitra izay dia aiza zany izy? Aiza? Ivelana izy. Ivelana izy. Donc jerentsika kely izay teny izay e. Ao amin'ny Marka 12:12. Marka 12:7-20. Marka 12:7-20. Dia nanatona an' Jesosy ny mpanorandalàna anankiray izay efa nahare ny niadiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanatona azy hoe, nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'ny didy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihain'ory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiava ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanorandalàna taminy: marina izany tompoko, tsara ny ilazanao, fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary no tia amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra
Ary ny oti namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fanamaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tatsika amin'izany ny valiteny nataon'i Jesosy. Namaly tamin'ny mpahendrena le mpanora-dalàna ity dia mpahenten'Andriamanitra ity, ary tena hoe valiny tsara mihitsy le izy fa hoy Jesosy hoe tsy niresaka fahaizana mamaly eto am-bava no ilaiko, fa inona ny ilain'i Jesosy? Fankatoavana ao am-po. Fankatoavana ao am-po no ilain'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa izay mankatoa ihany ozy izy dia oharina amin'ny olona niady lavaka dia nanorina azy teo ambony vatolampy. Ary rehefa niorina teo ambony vatolampy, avy ny orana, avy ny rano namely azy. Tsy niotsina izy, tsy nianjera izy, satria niorina teo ambony vatolampy. Zavatra tia napetraka amintsika dia izao. Rehefa ao amin'i Jesosy ny olona anankiray, tsy hoe tsy hiarany zavatra tahaka mahazo ny olona eto amin'izao tontolo izao. Fa hitantsika eto mihitsy ilay teny hoe trano anankiroa samy naorina teo amin'izay nanorenany azy dia nitovy ny zavatra niatra taminy. Asika nitovy ny zavatra niatra taminy. Fa tsy hoe tsy niaran'ny orana akory dia trano anankiray. Zany hoe verina any amin'ny lioka amin'izay tsika aloha. Ao amin'ny lioka toko fahenina le nijerentsika teo, andiny fahenina ambin'ny folo, enina ambin'ny efapolo. Mitovy ihany nahazo azy. Samy trano, samy nanao trano, ary nitovy ny zavatra nianjady aminy satria tondraka ny rano, na trano le natao teo ambony vatolampy, na le trano natao teo ambony tany, dia samy niaran'ny rano daholo. Tiana lazaina amintsika tsika rehefa mandalo eto amin'izao tontolo izao, rehefa eto amin'izao tontolo izao dia maro ny zavatra miatra amintsika. Rehefa eto amin'izao tontolo izao tsika, betsaka ny fitsapana, betsaka ny ady, betsaka ny fisedrana, betsaka ny olana, betsaka ny zavatra manahirana. Fa tsy voatery hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia tsisy olana. Rehefa hoe ao amin'i Jesosy dia tsisy ady. Rehefa eo amin'i Jesosy dia tsy fisy fitsapana. Rehefa eo amin'i Jesosy dia tsisy zavatra manahirana. Tsy marina zany. Filazantsara tsy izy zany. Filazantsara tsy izy raha miteny hoe ianao rehefa ao amin'i Jesosy tapitra ny olana, tsisy olana intsony. Ianao rehefa ao amin'i Jesosy dia tsisy zavatra manahirana, tsisy zavatra manavesatra, tsisy zavatra ataoko hoe olana. Fa rehefa ao amin'i Jesosy zany milamina foana, mirindra foana. Tsy zany ny ao amin'i Jesosy. Rehefa ao amin'i Jesosy tadidio ny zavatra niantra tamin'ny mpianatra teny ambony rano. Lamina ny rano sa tsy lamina? Tsy lamina ny rano. Tao nefa Jesosy sa tsy tao? Tao Jesosy. Fa tsy dika akory zany hoe tsy tao Jesosy dia tsy lamina ny rano. Fa nao ary Jesosy mandeha foana ny samboaravoarana eo fiainana. Marina sa diso? Fa mihodina ny filazantsara amin'izao fotoana rehefa ao amin'i Jesosy ianao zéro problème. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao tena misosa, ohatra mandeha patay roulette, tsisy olana ary tokony tsisy olana zany mihitsy aminao, tsy tokony hisy fahasahiranana, tsy tokony hisy ady. Fa tsy zany ny ao amin'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy mihitsy ara manomboka ny ady, manomboka ny fitsapana, manomboka ny fisedrana rehefa tafiditra ao amin'i Jesosy. Rehefa tafiditra ao amin'i Jesosy dia manomboka ny fitsapana, manomboka ny fisedrana, manomboka ny fanamboarana. Amen. Azotsika izay tenin'Andriamanitra izay. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy sika, rehefa tonga eo amin'i Jesosy sika dia tena mila amboarina Jesosy. Amboarina Jesosy. Satria firy taontsika tany amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao no namolavola sika. Fomba fiteny, fomba fiakanjo, fomba fisainana, fomba fifaneraserana amin'olona, fikarakarana olona, fomba fiainana maro be izay tany amin'izao tontolo izao no napetraka tato anatsika. Noho nefa tonga Jesosy dia voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko 10:20 fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha. Zany hoe ampanahy efa olom-baovao isika ao amin'i Jesosy Kristy. Fa rehefa avy eo miaraka amin'i Jesosy amin'izay, misy zavatra be da be mila hitsana amin'izay. Mba tonga an'le saina koa vaovao. Mba tonga an'le tena ihany koa vaovao. Tsika olombelona dia mizara telo. Ny fanahy, dia ny aina, dia ny tena.
dia rehefa tonga atao amin'i jesosy ny olona ray nateraka indray miaina n'le fiainan'andriamanitra iny le hoe nateraka indray dia ny fanahy no vaovao esprit. Ny esprit zany vaovao efesianina toko faharoa hoe nateraka napetraka any an-danitra ao amin'andriamanitra. Ny esprit ny vaovao fa ny saina tsy mbola vaovao, ny aina tsy mbola vaovao, ny tena tsy mbola vaovao. Ary iny aina sy ny tena iny nefa iny no tena mibahana manao zay tiany atao. Dia rehefa tsy mandeha araka ny fanahy sika dia ny teo ihany ny teo. Hoe nanaiky an'i Jesosy hono nefa jerevo mbola fisainany, jerevo mbola fiteniny, jerevo mbola toe-pony, jerevo mbola fomba fanaony, jerevo ny fiakanjony. Satria nahoana le fanahy tao ambony tao fa tsy niatra taty amin'ny aina sy ny tena le fanovana. Dia rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsika mbola be da be ny asa ataon'i Jesosy, mbola manao travail be Jesosy satria mila be mila zavatra tapahana. Rehefa ao amin'i Jesosy ny fitiavan-teny zany tapahana. Rehefa ao amin'i Jesosy ny firiariany zany tapahana. Rehefa ao amin'i Jesosy ny fialonana zany tapahana. Rehefa ao amin'i Jesosy ny alatralatra sy ny laingalainga madinidinika tapahana. Rehefa ao amin'i Jesosy tena hoe maty ny amin'ny nofo ny amin'izao tontolo izao. Dia diovin'i Jesosy mihitsy zay mahatonga an'le Romanina toko 12:1 hoe atolorany tenanareo fanatitra velony masina sitrak'Andriamanitra. Dia rehefa aveo izy miteny hoe aza manaraka fanao izao tontolo izao dia aveo izy miteny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zany hoe miova mihitsy ny saina, miova ny toe-po, miova ny fitondran-tena rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy, rehefa miova ny fanahy. Zany hoe zay le hoe mandeha araka ny fanahy zay araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay no atao. Fa aiza ny mpino amin'izao fotoana izao lasa diplôma le maha-kristianina, lasa anarana fotsiny le maha-kristianina fa tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatiny. Tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiangonany. Apetraka amintsika tsara zay. Rehefa tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'iny olona anankiray iny. Voninahitran'Andriamanitra ahoana moa no tiana tenena? Tsy misy fitahian'Andriamanitra ao aminao, tsy misy fankatoavana, tsy misy fankasitrahan'Andriamanitra ao aminao, tsy misy fomba an'Andriamanitra ao aminao satria miziriziry tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Apetraka amintsika tsara zany androany raha tsy te hirodana ny tranonao. Tsika nge rehefa ao amin'i Jesosy dia manorina trano e. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsika dia manorina rafitra anankiray vaovao, fiainana vaovao, trano vaovao, rafitra vaovao, ampanahy ao amin'i Jesosy. Ka raha tsy tena miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra io tsika fa olona no enotsika zay tia tsaitsika sy ny tia ny fotsika, hoy voasoratra hoe ny fo dia mamitaka. Any amin'ny Jeremia dia misy an'izay mihitsy hoe ny fo dia mamitaka, manana aretina tsy azo tranona ny fo, mamitaka io. Aza ianona ny fonao. Ny sentiment dia mamitaka satria ny sentiment dia avy amin'ny aina. Ny aina nefa raha ohatra ka tsy baikony ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina ao anatinao dia mbola le fisaina nofo no ataony. Dia tena mila miverina tsara tsika amin'izao fotoana hoe aiza ho aiza moa amin'ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Inona nefa nolazain'Andriamanitra anahako? Inona nefa nitenen'Andriamanitra anahako? Ataoko ve zany sa tsia? Akatoaviko ve ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra? Fa tonga ny ranonorana ozy izy dia nirodana rehefa tsy nankatoa ary loza ny fianjerahany. Dia tena tia napetraka amintsika izany hoe rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao eo manomboka ny ady. Mba hazava tsara amintsika ny fitsipy-dalao miaraka amin'i Jesosy, fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy manomboka ny ady, manomboka ny fitsapana, manomboka ny fisedrana, manomboka ny ataoko hoe olana. Fa zao ny toko omen'ny tompo hoe be ny zavatra mahazo marina fa Andriamanitra manafaka azy foana amin'ireny. Andriamanitra manafaka azy foana amin'ireny. Natao hisy ireny mba hanehoan'i Jesosy ny voninahiny. Raha mamaky ianao any amin'ny salamo voalohany, salamo voalohany dia misy tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny mahitsy lalana, sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpahaniratsira, sambatra ny olona izay tsy mijanona amin'ny lalana falehan'mpanota, sambatra ny olona izay misaintsaina ny lalàn'i Jehovah. Zany hoe misy pratika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ilay fisainana mila miova. Ny ratsy fanahy dia ny olona tsy tian'i Jesosy, ny olona minimanota,
mbola fisainany olona minimanota ve ny fisainako? Sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira, maniratsira, tsy misy fanajahana olona, tsy misy fanajahana an'Andriamanitra. Tsy mipetraka amin'ny fitoerana mpaleham-panota, fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, ny lalan'i Jehovah ny saintsainy ny andro aman'alina. Dia inona ny vokatra ilay fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra saintsainy ny andro aman'alina? Tahaka ny azo ambolena amoron-drano velona, mamoa amin'ny tena fotoany, ny raviny tsy malazo, ny asany rehetra lavorary. Ry havana malala, izay rehetra mandray an'ity teny ity, mahatonga ny asanao ho lavorary, mahatonga ny zavatra ho andeha, mahatonga anao ho tafatoetra ary tsy ho voahozongozona, mahatonga anao tena hoe ozy izy hoe tahaka ny azo ambolena amoron-drano velona, mamoa amin'ny tena fotoany, mahatonga anao tena amoa, ahery, avitrika ary tena hoe mahita ny fitondran'Andriamanitra. Dia fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany. Any amin'ny Josoa 1:9 dia milaza ihany koa eto, arao daholo ny zavatra tenenin'Andriamanitra, aoka tsy hiala ny vavanao ty boky ny lalàny ity. Fa tandremo izy izy arao anao araka izay voasoratra ao. Fa raha manao an'izany ianao dia ho tahina sady ho ambinina. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Tsy mavesatra ny didiny ozy. Jesosy ny teny hoe mora ny zikako, maivana ny entako. Amintsika tsirairay avy azahoaiza ny fankatoavantsika tenin'Andriamanitra. Azahoaiza ny fandraisantsika an' Jesosy, azahoaiza ny fankatoavantsika an' Jesosy. Misy olona anankiray tena nankatoa an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ao, i Abrahama. I Abrahama rehefa nizahan'Andriamanitra toetra, ozy izy hoe omeo anahy Isaka. Dia nentina Isaka ho atao fanatitra. Dia rehefa tao anatin'izay fotoana izay Abrahama, dia ny safidin'ny Abrahama dia andeha hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia hankatoavy ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra lazaina amintsika tsy manao forcé. Andriamanitra tsy manery anizaniza. Ao amin'Andriamanitra tsika dia manana fahalalahana, manana fahafahana hankatona tsy hankatoa, fahafahana hanaraka na tsy. Zay mahatsara an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao anterisetra, Andriamanitra tsy manery. Andriamanitra mametraka safidy, hankatoa avy ianao, raha hankatoa ahy ianao, mahazo ny zavatsoa avy amin'ny fankatoavana. Raha tsy mankatoa ahy ianao, dia ianao ihany ny arany zavatra rehetrarehetra noho ny tsy fankatoavanao. Afaka nataon'Andriamanitra mihitsy ny tonga dia hoe haka ny Abrahama, haka ny Isaka. Satria vitany zany, hainy zany. Fa i Abrahama mihitsy ny tiany no tsapaina ny amin'ny hoe hatraiza ny fankatoavany Abrahama an'Andriamanitra. Efa eo amin'ny 5-20 taona ny andrasan'ny Abrahama ny Isaka. Zay vao tonga. No ny tonga indray nefa Isaka dia nitenen'Andriamanitra hoe eto ity ho anahy. Dia i Abrahama tao anatin'izay dia nanaiky hoe ndao ary. Nandeha lalana 3 andro ny dia, zay vao tonga eny amin'ilay toerana naterana any Isaka. Rehefa tonga teny dia nifatorany mihitsy Isaka. Ary rehefa nifatorany andeha ho vonony, teo ny anjelin'Andriamanitra nanaka anazy aoka izay. Aza mikasika azy ianao fa fantatro ianao zao fa matahotra an'Andriamanitra. Ka tsy nitoazominao akory na Isaka ilay tianao ary. Zany koa dia davin'Andriamanitra amintsika. Hoe tena mankatoa hatramin'ny farany. Mafy nge zany hoe esorina tamin'ny Abrahama zany Isaka. Sady io ny zanany naterany, io rery ny zanany naterany. Tsisy afa-tsy io. Nefa io nomen'Andriamanitra azy, io indray no esorina. Ahoana ny compréhension anao an'Andriamanitra amin'izany? Ahoana ny fahazahoanao an'Andriamanitra amin'izany? Hoe Andriamanitra nanome zanaka ny Abrahama, fa avy eo tendray izy eto ty io ana. Vonoy atao fanatitra ho ana. Indraindray koa tsika hiaran-javatra maro ao amin'ny fiainantsika, dia hoy tsika hoe fa ahoana Andriamanitra ity? Fa inona tena hefiny? Dia lasa indraindray tsika tsy manaraka an'Andriamanitra intsony. Satria tsy manaiky an'ilay fanapahany sy ilay zavatra sitrapony. Tahaka ny Abrahama teo hoe mafy be zany raha amin'ny maha-olombelona ahoana nomeko anao indray zanako ry Andriamanitra fa eo ianao. Fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Ary Abrahama nahalala tao koa ilay finoana. Zay ny lazaintsika tamin'ny voalohany teo hoe finoana dia mitarika fankatoavana. Satria rehefa mamaky tsika amin'ny Hebreo 1:12 dia hitantsika hoe finoana no nanateran'ny Abrahama ny Isaka. Azonareo natonga ny Abrahama nanatitra ny Isaka? Inona ny antony? Raha hoe finoana ilay izy, inona ny antony natonga azy nanatitra ny Isaka? Ahoana? Amen. Mahay manangana azy indray.
io zany tena i Abrahama zany tena anino ary natoko tanteraka hoe raha omeko an'Andriamanitra io a izy ihany name anany io mbola mahay mame hafandray izy mbola hainy manankana an'io raha ho vonoana ary io zay le finoana zany any mahafantatra ny kapasité an'Andriamanitra mahafantatra ny autorité an'Andriamanitra mahafantatra ny fahalebiaza an'Andriamanitra dia manaiky ny fanapahany amin'ny fiainana isan'andro isan'andro manaiky ny fitondrany isan'andro ary vonona zay le izy te hoe manatona mandre ary makatoa manatona an'Andriamanitra mandre an'Andriamanitra ary makatoa an'Andriamanitra aiza ho aiza tsika mifankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe aza makary amin'ny zao tsony mbola makany ve ianao nefa Andriamanitra zao nefa milaza ndraindray tsika miandry feo avy any an-danitra hoe andrasa aloha enoko hoe misy miteny mihitsy hoe aza makany ianao de hoe tsy niteny tamiko izy fa mbola tsy niteny izy fa afaka mandeha aza fa Andriamanitra anie tsy miteny mivantana hoe ino fa na ino feo anao e misy fotoana izy manao an'izay ihany ary miteny fa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny zava-misy isan-karazany Andriamanitra miteny mampafantatra ny sitrapony ao dia anjarantsika no mankatoa manaraka an'izay tenin'Andriamanitra zay fa noho ny nankatoa i Abrahama ary voalaza mihitsy hoe ianao dia natahotra fantatra zao ny fatahoranao an'Andriamanitra ary ny fatahoranao any natonga anao tsy niaro any Isaka fa nomenao ahy izy dia hoy Andriamanitra matsainy Abrahama hoe ny tenako misy ny anianako fa tena taoko maro ny taranako eto tany taoko maro ary noho ny taranako ny hitahina ny firenena rehetra noho ny fankatoavan'ny Abrahama kely natonga antsika voavonjy sao dia tsy fantatsika izany noho ny fankatoavan'ny Abrahama natonga ny famonjena natonga aty amintsika ary ny tokony omen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ataoko maro isa tahaka amin'ny fasika ny taranakao tsy ho voaisa hitanao amin'izany ny valim-pity ho an'izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra natolotra i Abrahama Isaka fa teo ny eo tonga dia nipetraka ny baikon'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra hoe ny taranakao maro isa lavitra mihoatra noho ny fasika rehefa ianao no mankatoa ny tenin'Andriamanitra faly aminao ny fon'Andriamanitra raha endry ianao izy dia faly ny foko amin'ny ohabolana ny zanaka endro izy mampifaly ny rainy zany hoe isika tsirairay avy ireo no mahatonga an'Andriamanitra ho faly amintsika dia tsika manao ny sitrapony tsika mankatoa izay rehetra lazainy tsika manaraka izay sitrapon'Andriamanitra fa aiza hoe sika ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra aiza hoe sika ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa nankatoa i Abrahama teo no eo Andriamanitra dia nanjotraka fitahiana taminy ny teny taminy fa tsika tsirairay avy ihany koa zany tahaka izany ihany koa Josoa rehefa nitaritafika dia rehefa nambara ny tenin'Andriamanitra mibaiko napetraka Andriamanitra rehefa andeha hanafika hoe vonohy daholo izay rehetrarehetra hitanareo fahazangonina na olona na lehibe na fitaovana na biby na fananana na inona vonohy daholo fa aza misy raisina dia nisy anankiray tao Iakana no anarany io Akana io rehefa tonga ny fanenjehana tonga ny ady dia nahita izy manto tsara tarehy nahita izy volamena dia nalainy iny dia nampiriminy tenin'Andriamanitra nefa efa niteny tamin'ny tsara mihitsy aza alaina mihitsy izay zavatra azonareo avy any amin'ny ady any fa vonohy aringano ary aza mitondra ninina avy any mitondra izy netiny le manto fa nafinaritra amin'ny masony izy nafinaritra azy netiny ny volamena dia rehefa avy eo andeha hiady indray zareo avy eo rehefa andeha hiady izy le ady tokony ho vita tena hoe mpandresy satria raha ny fahavalo tamin'izany fotoana sy nisan'ny olona dia visy no le adversera teo aloha zay nahazoany fandresena zany hoe nisy voalohany ady voalohany nandresatra zareo nefa tamin'io ady voalohany io betsaka ny fahavalo betsaka ny isan'ny miaramila mavesatra be le adversera fa nandresy zareo noho ny fankatoavany tenin'Andriamanitra noho ny fankasitrahany ny didin'Andriamanitra dia noho ny le tonga indray ny ady faharoa maivamaivana ny adversera raha maso mijery ary vitsivitsy nisany dia hoy izy hoe mandresitsika ny teo aloha ary resitsika ave ty manaraka ty tsy ho resitsika fa noho ny nandeha ny ady resy tany ary betsaka maty kivy Josoa inona na tonga an'ilay izy no ilay Akana ny tahiry zavatra tokony tsy nitahirizina no ilay tsy fankatoavana n'ilay tenin'Andriamanitra dia rehefa tonga ny tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra paritaka daholo ny ambiny tsy zavatra nylamina resy teny anady afa-baraka hoe dia zanak'Israely nivoaka tany Egypta hono to resy tao ananina tao
lesona ao antsika koa zay hoe rehefa isika ny tsy mankatò ten'andriamanitra ka raha tonga ny ady, tonga ny fitsapana, tonga ny fisedrana rehetrarehetra, mirodantsika satria tsy miorina eo amin'ny tenin'andriamanitra tsika fa miorina amin'ny fisainantsika, miorina amin'ny fosika, miorina amin'ny hoe fitenin'olombelona sy ny tenin'olombelona. Fa tena ohatr'izay nataony Josoavy hoe ndao avoaka daholy, avoay daholy ny olona. Dia ndao jerena iza ny tena fositra tao, iza ny tena olana tao. Dia rehefa hita iakana, tsy nananana indra fo fa ny vonoana mihitsy izy sy ny ankohonany rehetra. Ny lesona ao amin'ny ny ao amin'ny testamenta taloha dia akatsika lesona ny amin'izao fiainantsika izao. Hoe ny vonoana iakana sy ny ankohonany rehetrarehetra satria no inona tonga anazy tsy nandresy ary tsy nahazoany fitahian'Andriamanitra. Sahala amin'izay koa tsika tsirairay avy. Inona ny zavatra mila vonoana ao aminao ao? Inona mila zavatra tena hoe atsikafona eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra? Ary rehefa hita eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsy hananana indra fo fa tonga dia potehana amin'ny anaran'i Jesosy. Inona izay? Inona izay? Fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra raha lasaina bavy ny tena zava-dehibe. Fanarahana ny tenin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Fa io na vavaka fifadikanana sy ny sisa raha isika mihitsy tsy mankatò tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy tsy aneho ny heriny, tsy aneho ny voninahiny, tsy hamaly ny vavaka ataontsika. Satria le fankatoavana tsy ho arahantsika. Rehefa teny ny tompo hoe aza mandainga, olona mandainga foana ve? Simple kely ake zany. Rehefa miteny ny tompo hoe aza mamorona, mbola mamorona ve rehefa miresaka? Tsotra ane zany, tsy mila vavaka zany, tsy mila fifadikanana. Fa fankatoavana. Rehefa miteny ny tompo hoe mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny rariny sy ny hitsiny, araka ny tokony ho izy, manaraka ve tsika? Fa nandray tsika miteny hoe olana be problema be, noho ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra mibloke ny zavatra rehetra ataontsika. Satria tsika tsy manaiky, tsy mankatò ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaraka n'ilay tenin'Andriamanitra. Fa mila inoana ny tenin'Andriamanitra, arahana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe aza mijangajanga, so mbola ao anatin'ny fijangajangana, so dia mbola ao anatin'ny fahalotona, mbola anatin'ny fijejojejoana, mbola ao anatin'ny filalaovan-dratsy. Fa mila katoavana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra milaza zay nangalatra ao ka tsy hangalatra intsony, zay nandainga ao ka tsy handainga intsony. Zany zavatra pratika. Tena hoe mankatò ny tenin'Andriamanitra isan'andro ve tsika? Nisy fotoana ny Petera ny lanjono, tsisy ninahazo ny Petera nandritry ny alina. Dia noho ny maraina dia tonga Jesosy. Toy Jesosy hoe arotsay ato amin'ity toerana ity ny aratonao. Dia ozy Petera hoe efa nandritry ny alina nandrotsaka teo, tsy nisy ninahazoko. Fa noho ny teninao arotsaka ihany ny arato. Rehefa narotsaka Petera ny arato, feno le arato, ary tritra mihitsy ary ny arato. Natonga Petera nanao an'izay satria nandre le teny izy dia nankatò, ary noho le nandre izy dia nankatò, dia nisy zavatra nataony dia niatra, dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra nahazo trondro marobe. Apetraka amintsika tsirairay avy mihitsy amin'ity androany ity hoe aiza ho aiza ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, aiza ho aiza ny fanarahantsika an'izay zavatra voalaza. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohany, miendrika asiana vato mihitsy ny voziny dia alatsaka any anaty ranomasina. So mbola tezitra ihany ahako amin'olona, mbola tsy manam-pitiavana ihany ahako amin'olona. So dia mbola ozy koa izay rehetrarehetra miteny hoe foka elahy, foka izany hoe insensé, olom-paona, ty tena tsy mahay ninina, ty tena olom-paona, ty tena imbécile, ty tena adala. Tandremo, tompo mihitsy miteny hoe miendrika elohany ianao dia alefa hidina mihitsy ianao, ty manota ianao. Zavatra pratika ohatr'izany zany tiana apetraka amintsika hoe amin'io vavy io ny tena anotana. Teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny Kolosiana ao ka ny teninareo teny mamsira foana tahaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy manabatibaty olona, tsy miteny ratsy olona, tsy mandratra olona amin'io vava sy amin'io teny amin'ny lely io. Matohany zany ve tsika? Fa zay ny tena, zay le fankatoavana. Amboarina lalantsika araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny ny tompo hoe
aza matahotra zany zao baiko apetraky ny tompoko tsy efa nandidy anao fa ozy izy momba anao a aza matahotra ianao misy mompandinika de niteny hoe aza matahotra de miveriny 520 sy 300 ao amin'ny baiboly 520 sy 300 ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra ao amin'ny baiboly ny taona ray misy 520 sy 300 zany hoe isan'andro Andriamanitra de miteny amintsika foana hoe aza matahotra isan'andro tena hoe ao anatin'izay fankatoavana zay vetsika Jesosy rehefa tsy nino ny mpianatra de Jesosy nametsiny mihitsy hoe maninonareo miaotra mbola tsy manam-pinoana ihany va nareo mbola nanometsiny Jesosy satria ilay ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny akanosana ao anatin'ny fiaoaoarana fa hotany zany amin'ny alala araky ny tenin'Andriamanitra satria ozy ny voalaza hoe ota zay avy amin'ny fisalasalana de tena tiany tenin'Andriamanitra mihitsy sika hoe ankatoa fa arakaraky ny ankatoavanao no ankasitrahan'Andriamanitra anao ihany koa marina fa fahasoavana ny zavatra rehetra tory foantsika eto hoe fahasoavana noho ny fahasoavana fa Andriamanitra ihany koa manohatra mpiavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena Jakoba any amin'ny Jakoba any misy an'izay Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona ke zany de tsy pakatony tenin'Andriamanitra teny frantsay zay orgueilleux manohatra ny mpiavonavona ary ny tena ratsy moa efa nlazaiko teto foana hoe ndray anao miteny hoe tena ny devolo mihitsy manohatra aty fa ianao rehefa tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra ary tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy ny devolo manohatra anao fa izy Andriamanitra mihitsy manohatra anao Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena any hoe tena raha isika no miavonavo-panahy raha isika ny tsy manaraka ary mankatò ny tenin'Andriamanitra lasa fahavalon'Andriamanitra tsika lasa Andriamanitra manohatra atsika raha fanasitranana tokony ho azo tsy hisy fanasitranana satria tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra raha filaminana tokony ho azo tsy hisy filaminana satria tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra lasa miady amin'Andriamanitra raha fiadanana sy fitsaharana tokony ho azo tsy hisy fiadanana sy fitsaharana satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy mankatò zay lazain'Andriamanitra zay nge le voalaza tany amin'ny Josatoko 1:9 hoe rehefa mankatò an'io anao manaraka an'io anao de ho ambinina amin'izay rehetra alehanao ary ho lavrary zay rehetrarehetra atao de zay koa le amin'ny Salamy voalohany hoe tahaka ny azo ambolena amory rano velona izy mamoa amin'ny tena fotoana ny raviny tsy malazo mihitsy mamoa amin'ny tena fotoana velombelona eny mavitribitrika eny feno hery feno fanantenana feno fahavitriana feno fahavelomana satria olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary olona mankatò ny tenin'Andriamanitra mankatò ny sitrapon'Andriamanitra halleloja tena tia napetraka amintsika mihitsy zany amin'izao fotoana izao raha mamaky sika tamin'le Luka teo de ozy izy hoe nahoana ianareo ozy izy miteny anay hoe tompoko nefa nareo tsy manao zay lazaiko maratra ke ny fon'Andriamanitra amin'izao fotoana maratra mihitsy ny fony Jesosy amin'izao fotoana satria ny olona tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra ny olona tsy manaraka zay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy manaraka ary zay ny antony nanoratan'i Jesosy an'io teny io Jesosy mihitsy no miteny maninonareo manao atompokotompo ny zavatra teneniko tsy arahanareo manahoana ny fahararian'ny fotsika raha ohatra misy olona iandreketatsika ka tenentsika ny zavatra tokony atao nefa tsy ataon'iny olona iny manahoana ny fahasosoranao manahoana ny fahatezeranao manahoana ny alahelonao raha toy ny zanakao teneninao foana nefa tsy manaraka n'le zavatra teneninao manahoana ny aratra amin'ny fonao sy ny vesatra ao aminao de ohatr'izay jereva ohatr'izay ny amin'Andriamanitra isaky ny misy tsy fankatoavana atao anatiko isaky ny misy tsy fanarahana sitrapon'Andriamanitra atao anatiko de mavesatra Andriamanitra maratra ny fony malahelo izy ozy hoe mafilo mihitsy ty zanako ty za te hanao soa azy izy tsy mety mandroso manao an'izao zao indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa maharay fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy ny tsy fankatoavana nge de fahotany tsy miobehira tsy manao arak'izay sitrapon'Andriamanitra de tsy fankatoavana zay ota zay ary rehefa ota de mitarika any amin'ny fahaverezana
Ary rehefa ota dia tsy mahare intsony ny sofan'Andriamanitra. Rehefa ota tsy mahasa intsony ny tanany. Ny tanany efa tsy fohy, ny sofiny koa tsy ladalovana, fa ny problema tsy any amin'Andriamanitra. Amen. Ny problema tsy any amin'ny Jesosy Kristy, ny azy teo amin'ny azo fijaliana efa hoy hoe vita, tout est accompli. Fa ny problema aiza? Ao amintsika olombelona. Ao amintsika olombelona. Tsika indray tsy manaiky ho faty mihitsy hoe Jesosy izay sitraponao amin'izay. Tena izay tianao 100% no ataoko. Ny olona miaraka amin'ny Jesosy 100% izy manaiky an' Jesosy. Fa tsy apahapahany hoe ahoana Jesosy, eto aho manaiky anao, eto aho tsy manaiky anao, eto aho manaiky anao. Zay ilay hoe Jesosy tompo sy mpamonjy. Tompo sy mpamonjy. Izany hoe tena Seigneur, izay tiany no atao. Ny fotoana ny fotoanako. Ny sitrapony no ataoko. Fa raha mijery fiangonana amin'izao fotoana Jesosy, raha mijery ny kristianina amin'izao fotoana Jesosy, dia io lioka toko fahin'ny hoe maninona nareo no miteny atompoko. Nefa izay lazaiko ara tsy arahanareo. Izay lazaiko ara tsy teneninareo. Efa be tabe ilay teny rehetrarehetra ny zaraina teto tamin'izay rehetrarehetra lasa izay. Aiza ho aiza ny fankatoavantsika. Fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra misy fankasitrahan'Andriamanitra. Ary rehefa ao amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra misy fahasoavana, misy fiadanana, misy filaminana. Eo ny ady, eo ny fitsapana, fa ny tompo manafaka foana amin'ireny. Eo izay rehetrarehetra hoe olana sy zavatra rehetrarehetra manavesatra, fa rehefa Jesosy no ekenao sy arahanao, Jesosy manafaka anao. Jesosy midelivre anao, Jesosy tena hoe mamonjy anao ary manafaka anao amin'izany rehetrarehetra izany. Tena tiany fanamasina apetraka amintsika mihitsy izany. Jakoba dia nilaza mihitsy aoka nareo mpiaino mpankatoa. Fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka. Iza fitahanao? Za ve? Za? Jesosy? Ny tenanao ihany ny fitahanao. Endriny ny tompo e. Endry ny tompo. Io zany tena tsirairay eo anatrehan'ny tompo. Hita ny tompo daholo. Hita ny tompo daholo. Aza mieritreritra mihitsy hoe tsy eo aho dia tsisy mahita. Aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa misy olona eo izay ianao vao manao modimody sy manao mankatoa. Fa Andriamanitra jerena. Ary rehefa tsy mankatoa ny ten'Andriamanitra ianao, ny tenanao ihany ny voafitaka. Ny tenanao ihany ny voafitaka. Satria eritreretinao hoe za efa mihaino tenin'Andriamanitra, za efa tonga foana eny am-bobao. Fa izy tsy miteny hoe manatona sy mihaino fotsiny fa mankatoa. Mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Obéissance, obéir, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra diako? Ny tongotro ve ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ny fisainako ve ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ny fomba fanaoko ve araka ny sitrapon'Andriamanitra? Ary izay rehetra teny lazain'Andriamanitra ve? Ankatoaviko amin'izao fotoana. Dia tsy ho voatanisako eto daholo, fa ny fanamasina rehefa miteny amintsika tsirairay avy hoe ty teboka iray ty. Aiza ho aiza ianao amin'ny fankatoavana an'io, mbola tsy ataonao foana ange le dingany e. Ty teboka iray ty, ty zavatra mila ialany ty. Aiza ho aiza, mbola tsy ilanao foana anie ty zavatra ty. Tsy haiko sigara ve zany, paraky ve zany, lolopo ve zany, fisakazana amin'ny ratsy ve zany, finamanana amin'izay tokony tsy hinamanana ve zany. Satria voalaza mihitsy eo amin'ny Korintiana hoe ny fisakazana amin'ny ratsy manimba fitondratena tsara. Ao amin'ny Jesosy ianao, rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy zay le hoe fiovana na ny namanao raha miova. Satria nahoana? Tsy mitovy intsony le fomba fijery, tsy mitovy intsony le fomba fisainana, tsy mitovy intsony le fomba fanao. Dia ozy ny olona ve hoe iny le niova fo, iny le niakatra velona any an-danitra. Satria niova ianao amin'ny Jesosy. Izany hoe le pratika antsika isan'andro san'andro, raha ianao mbola tamana eo amin'ny olona maniratsira, raha ianao mbola tamana eo amin'ny olona mbola mifosafosa, ianao mbola tamana eo amin'ny olona mbola mandaingalainga, ianao mbola tamana eo amin'ny olona manao alatralatra, every ny tenanao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao sa tsy? Raha ianao alezy ao anaty fahotana, ary raha ianao alezy miaraka amin'ny olona ty fahotana, dia very ny lalana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zany? Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao, misy fandratsanana, misy fikantsanana, misy fisarahana amin'izay zavatra mitarika anao anota, amin'izay toerana mety mitarika anao anota, amin'izay fomba mety mitarika anao anota, amin'izay fitaovana mety mitarika anao anota, dia misy fisarahana.
zay le hoe séparation, zay le hoe sanctification. Ny sanctification na fahamasinana dia fisarahana, misaraka, mitoetra, mitokana. Dia miova. Ao amin'ny fankatoavana ve ahako, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ahako. Fa tadidio mihitsy ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, kapitala ny lazay ny tenin'Andriamanitra hoe io varavarany lanitra io, ny sokafana io, dia ny fankatoavako ny sitrapon'Andriamanitra, fankatoavako ny tenin'Andriamanitra, fankatoavako an'izay lazain'i Jesosy. Halleloia, halleloia. Tena apetraky ny tompo amiko sy aminao mihitsy zany teny zany. Zavatra tsotra mihitsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao. Mankatovy ianao izay lazain'ny tompo. Io ny tompo tsy miteny mihitsy hoe io ny tompo tena, za tena mino 100 isan-jato. Fa ny tompo mampafantatra ny sitrapony amintsika tsirairay avy. Fa arakarakitsika avy eo na anaraka na tsia. Arakarakitsika avy eo na anaraka na tsia. Zay ilay izy. Fa zay manaraka no mahita soa. Zay tsy manaraka dia bloqué eo. Fa ny tena zava-dehibe ry havana malala, ny mahatonga anao afaka hankatoa dia inona mobile anao? Fitiavana. Raha tia ahy ianareo hozy Jesosy, hitandrina ny didiko. Raha tia ahy ianareo dia hankatoa ny teniko. Zany hoe ny fototry io fankatoavana tenin'Andriamanitra io dia no fitiavanao an Jesosy. Rehefa misy olona tianao, dadanao, zanakao, ny vadinao, rehefa tianao tsy mavesatra aminao ny miaino azy ary manaraka izay teneniny. Tsy marina zay? Zany hoe ny miaraka amin'Andriamanitra ihany koa dia fitiavana. Rehefa tia an Jesosy tsika dia tsy tianao izay mampalahelo azy. Amen. Rehefa tia an Jesosy tsika dia tsy tianao izay mampalahelo azy. Satria tia tsika, ary rehefa tia tsika, moramora kokoa ny ankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Moramora kokoa no anarahana azy, ary matsiaro fifaliana ianao, matsiaro fiadanana ianao, matsiaro fitsaharana ianao, satria tia an Jesosy ve ianao. Averina foana eto amin'ity fotoana ity mihitsy zay hoe iza ny tia an Jesosy, satria any ny baziny io zany, any ny fototry io. Fa rehefa tia an Jesosy ianao, zay ilay miorina ambony vatolampy. Ary rehefa tonga eo ambony vatolampy ianao, tonga ny fakapanahy, tsy mahazo ahy ny fakapanahy. Tonga ny fizahan-toetra, tsy monmonina fa misaotra an Jesosy. Tonga ny tena hoe olana maro isan-karazany, feno fiderana ny fiainako. Dia gaga ny olona hoe, efa ahoana ary? Efa zao ny mahazo azy, zao miantra azy, izy to faly foana. Izy to feno fakasana foana, izy to feno fiderana foana, satria fantany fa velona ampanavotra azy. Halleloia. Zay mihitsy lazain'i Joba hoe raha izaho dia fantatro fa velona ampanavotra ary izy no hitsangana any aparany. Zany ve ny fiarahantsika amin'i Jesosy? Fantatsika ve fa velony Jesosy? Ny fiarahana amin'Andriamanitra ne tena fa zavatra velony, zavatra tena hoe concret, isan'andro tena fantatra hoe fa velony io Jesosy io. Tsy teoria, tsy fotoana vonjena alahady, tsy resaka zavatra atao sy tsy atao, fa ianao manana an Jesosy ao anatinao dia mankatoa azy, manaraka azy. Halleloia, halleloia. Mila olona mankatoa azy ny tompo. Mila olona mankatoa azy ny tompo. Eto amin'ity Madagasikara ity raha mankatoa azy ny fiangonana, tena ataoko hoe paradisa ny eto Madagasikara. Fa maninona ny eto Madagasikara ny feno faharatsiana, feno fahalitoana, feno langa, feno alatra, feno herisetra. Satria nahoana? Manatona dia mandre fa tsy mankatoa. Manatona dia mandre fa tsy mankatoa. Zay ilay zavatra misy. Manatona dia mandre fa tsy mankatoa. Rehefa miteny ny tompo hoe ao anatin'ny fahafahany ianao, ao anatin'ny fahalalahany ianao, fahazahetana anararotana anaovana fahotana zany. Moa tena hoe mitandrina ny fahadiovampo ve tsika, mitandrina ny fahamasinany tena ve tsika, mitandrina ny fisainana ve tsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tena zava-dehibe zany. Fa mafy nahazo ny Joba, mafy nahazo ny Joba. Tsisy zavatra tavela intsony ny mifanana raha resaka hoe ity ivelany materiel, tsisy tavela intsony. Fa zany tsy midika koa hoe tsy tao amin'Andriamanitra izy, zany tsy midika koa hoe tsy tao izy, fa izy nankatohan'Andriamanitra foana. Ary izy hoe fantatro fa ny ahy velona ampanavotra, fantatro fa velona ampanavotra.
tsika ihany koa ve tena ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra tena hoe feno fankatoavana, feno fitiavana an Jesosy, amoureux an Jesosy, tia an Jesosy. Ary rehefa tia hoy Jesosy hoe raha tia ahy ianao dia hitandrina ny didiko, raha tia ahy ianao dia hitandrina ny didiko. Tianao ve Jesosy? Fa zay koa samy mahay miteny daholo hoe mity, fa raha hita amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro tena hoe mahafoy fahotana ve, mahafoy ny ratsy ve, mahafoy izay tsy tian'Andriamanitra ve, dia tia an Jesosy, tia an Jesosy, sarotiny amin'i Jesosy, misaintsaina an Jesosy, tsy hitoerany fahotana. Velo an Jesosy, velo an Jesosy, vita hoy izy teo amin'ny hazo fijaliana. Angatao ny famindrapony, angatao ny fahasoavany, fa ny fahasoavany mirotsaka ao anatinao mahatonga anao lasa tia azy. Famindrapony mirotsaka ao anatinao mahatonga anao lasa tia azy, ary rehefa tia azy ianao lasa teny foana, inona ny tianao Jesosy? Ahoana indray Jesosy? Zao indray Jesosy? Mankatoa ny teniny isan'andro isan'andro ianao, satria ao anatin'ny fitiavana anazy. Eto an-tanintsika zany dia diovina, zay ny ainatsika, diovina, manadio ny fiangonana Jesosy, manadio ny mpino Jesosy, manadio ny virjiny 10, virjiny 5 Jesosy, ho vonona ny fampakarana, olona mankatoa, olona malala tenin'Andriamanitra ary mankatoa, fa tsy malala fotsiny nefa tsisy fampiarana, tsisy fampiarana, tsisy fankatoavana. Dia voalaza any amin'ny Apokalipsy ihany hoe izay manao marina aoka mbola manao marina foana, zay masina aoka mbola dia masina foana. Tena mitombo amin'ny famasinana, manaiky an Jesosy. Jesosy ihany, velona Jesosy. Raha mbola velona koa Jesosy, mbola velona, raha mbola velona ihany, tena omeny hery ianao hankatoa azy. Amen. Tena omeny hery ianao hankatoa azy, ary tena apetraka Jesosy ao anatinao ny fankalana fahotana. Amen. Apetraka Jesosy ao anatinao mihitsy ny tahotra azy sy ny fanarahana azy, ary isan'andro ianao dia isafidiny ianao ny sitrapony, isafidiny ianao ny sitrapony. Fa tampoka nefa fiavian Jesosy, tampoka fiavian Jesosy. Ka raha amin'izy tampoka tonga iny ianao tsy ao anatin'ny sitrapony, tsy ao anatin'ny fankatoavany, tafiakatra ve ianao? Raha mini manota, mini miziriziry amin'ny fahotana, mini tsy miala amin'izay zavatra efa tenenin'Andriamanitra, dia mbola hiakatra ve? Zay mihitsy voalaza mantsy hoe tsy homenatra tsika rehefa ho avy izy, raha mitoetra ho aminy tsika, tsy homenatra tsika, satria ho avy izy haka tsika. Ao anatin'ny fankatoavana ve? Fomba fiteniko, fomba fitondrako olona, fomba fitantanako, fomba fiakanjoko, fomba fihinako, fomba fisakafoanako, fombako rehetrarehetra mihitsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Mankatoa ve? Fa raha ohatra ka io Luka 1:9 ny vakitsika, any ambony any be tabe ny zavatra nytenenin Jesosy. Manasa antsika hamaky an'io rehetrarehetra ao amboniny io, fa io le fankatoavana tian Jesosy atao, tia ny fahavalo, tsy mirehare. Rehefa mifadianina dia aza manao malahelo tare, dia aza miseho hoe mifady, zany hoe tsy misehoseho zany. Raha resika vetivety zany hoe inona le fankatoavana tadiavin'i Jesosy? Ny anankiray fanetretena, tsy mideradera, tsy milazalaza amin'olona zay rehetrarehetra nataonao sy zay vitanao. Fa zay la zain Jesosy hoe zay ataon'ity tanana ho ankavia ity aza vela ho fantatry ity tanana ankavanana ity. Olona ao anatin'ny, amin'ny teny frantsay angamba izy hoe discrétion, manetry tena, tsy tia sehoseho, tsy tia mideradera, tsy mitsoka trompetra rehefa misy zavatra atao, fa ao anatin'ny fanetretena. Manetry tena ve tsika? Napetraka Jesosy eo koa hoe tena tsy ao anatin'ny fiatsaram-belantsika. Napetraka Jesosy eo tsy ao anatin'ny tsy fitiavana. Napetraka Jesosy eo hoe tena ao anatin'ny fahamarinana rehetra. Tena apetraka amintsika zany. Manasa antsika mihitsy hamaky an'io Luka 2:9 ny alohany rehetrarehetra io a, milaza ny zavatra rehetrarehetra tenenin'ny Tompo, ankatoavana tenin'Andriamanitra. Halleloja. Zay ny tiana zaraina amintsika. Tiana zaraina amintsika izay. Fa Jesosy ihany no manamarina, ho avy fotoana e. Samy trano daholo tsika ireo, samy trano, ary ho avy ny orana, fa vita eo ny nankatoa sy ny tsy nankatoa.
testeny Jesosy amin'izay tsika. Testeny amin'izay tsika, aiza ho aiza tsika. Tafatoetra ve? Satria niorina ambony vatolampy. Iza le vatolampy? Jesosy Kristy. Vato soa sarobidy, vato voatahiry. Avy ny orana, avy ny rika, loza ny zavatra rehetra antragna, tsisy nampaninina azy satria niorina ambony vatolampy izy. Miorina ambony vatolampy ve? Sa miorina ambony tany? Miorina ambony vatolampy sa miorina ambony tany? Vatolampy dia Jesosy. Ny tany dia foana, tany tsisy endrika, tany dia fahalovana, tany dia feno oza, tany dia feno faharatsiana. Raha mbola ny tany ny fikiranao, raha mbola ny tany ny orenanao, raha mbola filazantsara ny tany, tsy mitory an' Jesosy sy ny azo fijaliana manafaka sy ny fahamasinana sy ny fiverenan'i Jesosy, loza ny fianjerana. Satria rehefa tonga ny fakapanahy, lavo ianao. Rehefa tonga ny fizahan-toetra, monimonina ianao. Rehefa tonga ny ady, dia tsy handroso ianao fa empotra. Satria tsy manaraka an'ilay teny marina ary tsy miorina ambony vatolampy. Fa raha miorina ambony vatolampy ianao, tonga ny fakapanahy, tsy lavo ianao. Tonga ny fizahan-toetra, feno fisaorana sy fankasitrahana ianao. Tonga ny ady-panahy rehetrarehetra, ianao feno fankasitrahana. Satria ao anatinao Jesosy. Aleloia. Fantatrao fa Jesosy ilay mazava, manazava ny ao anatinao. Rehefa misy maizimaizina, rehefa misy tsy azonao, Jesosy manazava. Fantatrao fa Jesosy famarinana, rehefa marina Jesosy, tokony olona marina ihany koa ianao. Fantatrao fa Jesosy fitiavana, rehefa fitiavana Jesosy, tokony feno fitiavana ianao. Fantatrao fa Jesosy olona maharitra, rehefa maharitra Jesosy, ianao koa tokony retana amin'ny olona. Fantatrao fa Jesosy dia mahery, rehefa mahery Jesosy, mahery ihany koa ianao zany zay. Haleloia. Fantatrao fa Jesosy dia tena hoe, tena tsy nisy fireharehana sy fizaozahoana, dia rehefa ao amin'i Jesosy koa ianao tsy misy an'izany rehetra zany, fa ao amin'i Jesosy ihany. Jesosy Kristy irery ihany. Sambatra, miaino ary mankatoa. Haleloia. Nisy olona dia tena gaga tamin'i Jesosy mihitsy tamin'izy teto tany, dia ozy hoe tena sambatra ozy izy ny kibo ny toeranao, sambatra ny nono izay nononao. Dia ozy Jesosy eny marina zany. Fa maika sambatra izay miaino ary mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Zany ny définition an' Jesosy ny amin'ny fahasambarana ihany koa. Be da be ny fahasambarana lazain'i Jesosy ao, fa nisan'ny tena fahasambarana lazainy koa isika miaino ary mankatoa. Zany ny atao hoe sambatra. Tsy ny fananana vola aman-karena, tsy ny fananana zavatra ny tany, fa ianao tena hoe ankasitrahany ray isan'andro isan'andro. Haleloia. Haleloia. Ny rariana dia ho tehirizitsika ao ilay tenin'Andriamanitra, dia ho ankatoavintsika ilay tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'izay ny ady sy ny fitsapana rehetra, tafatoetra ao amin'i Jesosy ianao. Tsy anahy ianao, tsy atahotra ianao. Haleloia. Ny andro avy azo izy omehezany, satria miorina eo amin'i Jesosy. Tsisy hampanahy. Tsy homenatra, tsy atahotra koa rehefa avy Jesosy, satria rehefa tonga izy, tsisy loto hitany eo, tsisy fakofako hitany eo, tsisy faratsiana ho hitany eo, satria nankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Ataontsika izay irizay ampianaro anao sitraka ao. Dia raha mbola hitanao fa misy mbola fizirizirina amin'ny fahotana any, raha mbola hitanao fa mbola misy toetra hitanao fa tokony ialana any, raha hitanao fa mbola misy fomba izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, raha hitanao marina mihitsy fa efa miteny Andriamanitra hoe ianao mbola be foana, ka raha hitanao hoe tena malahelo Andriamanitra, fa tsy noho izaho miteny eto fotsiny, fa noho ny fanamasina mihitsy miteny, ary hitanao hoe tena tsy tao anaty fankatoavana mihitsy aho zany, dia tena mamotsora an'izany rehetra izany. Ifony eo amin'i Jesosy. Dia tena manapa-hevitra hoe tena izaho Jesosy ankatoa amin'izay, anaraka amin'izay. Fahasoavana.